Sehatry ny fitaterana anabakabaka indray kosa ary Nandray ny tompon'andraikitra afrikanina misahana ny fitaterana anabakabaka ny minisitry ny fitaterana malagasy Fihaonana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fikarakarana ilay atrikasa mahakasika ny fitaterana anabakabaka izay hotanterahina manomboka rahampitso etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton fanazavana azy. Mikadiny eto Madagasikara ireo olo manakajy avy amin'ny firenena afrikanina maro samihafa hiatrika ilay atrikasa mikasika ny fampandrosoana maritra eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka eto Afrika izay sokatra rahampitso etsy amin'ny hôtel Carleton Itsenosi. Ao anatin'izay indrindra dia nanatanteraka fitsidiana ara-panajana an'Andriamatoa Andriatina ministry ny fitaterana sy ny fizahantany Andriamatoa Amadou Ousmane Ngitey, tale jeneraly asekina eto Afrika. Isan'ny nivoatra nandritra ny feonandrotonta ny fanamafisana ny fiara-miasa ho fampandrosoana ny sehatry ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara. Nandritra ty feonanty ihany koa no nanoloran'ny tale jeneraly asekina Afrika taratasim-bola amin'ny tetina 20 tapitrisa ariary ho fandraisana anjara amin'ny fanampiana ireo trabona. Atolotra ny PNGRC ity taratasim-bola ity. Fanandray ny minisy-panjakana misahana ny fitaterana anabakabaka avy amin'ny Repoblikan'ny Congo, Andriamatoa Rodolphe Adada ihany koa Andriamatoa Andriatina Ulrich. Ny fanesy moa ny fitsidiana ara-panajana teny amin'ny biraon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany Itsenosi satria dia nandalitra iny ihany koa Andriamatoa Marcio Favila, filohan'ny Organisation Mondiale du Tourisme na ny OMT.